Raha izay no any division voalohany dia anisany nisy ihany koa ny fifaninanana ho an'ny sokajy zokiny sy teny amin'ny faritra Sabotsy Mianina ny fiarahana lalao ho an'ny super vétéran. Nikisaka eny Sabotsy Mianina tokoa ireo sokajy zokiny amin'ity taranja baolina kitra ity izay karakarain'ny section Sabotsy Mianina izany ekipa 12 no tonga nandray anjara amin'izany ary rehefa mpandray anjara ty ampidinan'ny tompony takan'ny ligina Lamanga no niatrika izany faninanana eny Sabotsy Mianina izany lalao maromaro ary tanterahana tamin'ity faran'ny herinandro ity ka isan'izany ny fionana teo amin'ny Semino sy ny Asafa izay mivoaka nandresy tamin'ny isa 3-1 ry zareo Semino ary eo ihany koa ny lalao an'ny tompo-tanàna zareo avy eny Sabotsy Mianina sy ny Asut izay mivoahan'ny Sabotsy Mianina nivoaka nandresy tamin'ny isa 2-1. Raha mbola tsy manomboka ny vedinan'ny tompontakan'ny ligina Lamanga eo amin'ny sokajy zokiny ho an'ny lalao baolina kitra dia nikisaka eny Sabotsy Mianina ireo sokajy super vétéran nandray anjara amin'ny faninanana izay karakarain'ny section Sabotsy Mianina. Omaly ary dia lalao maromaro ny tanterahana teny Sabonama ateny ka isan'ny lalao songadina tamin'izany ny fihaonana teo amin'ny Semino Madarella manao akanjo manga amin'ny sary mikiatroka amin'ny Asafa. Resin'ny Semino Madarella tamin'ny isa 3-1 ny Asafa. Teo amin'ny fidirana voalohany ihany no tena niady ny lalao izay efa nitarika tamin'ny isa 2-1 ny Semino. Isan'ny lalao nandrasan'ny maharanto ny fihaonana teo amin'ny tompo-tanàna Sabotsy Mianina sy ny Asut. Resin'ny ekipan'ny Sabonama manao akanjo mainty amin'ny sary tamin'ny isa 2-1 ny Asut manao akanjo mavo. Ekipa 20 no manay anjara amin'ity sokajy super vétéran ity. Araka nambarana Andriamatoa Andriamosa avitra filohan'ny section Sabotsy Mianina dia ombony faha ny adivana. Ireo ekipa valo voalohany mandritra ny lohafantsanana no hiatrika ny ampavalon-dalana. Araka ny fitsipika napetraky ny mpikarakara dia atsapaka hatrany ny raiky poy anaovana ny dinga ny famaranana rehetra.